Mivadika eo amin'ny pejim-baovao politika isika manomboka eto. Naneno heviny momba ny raharam-pirenena indrindra ny hery politika mitambatra ho an'ity antoko ity dia ny fanovana ny lalam-pandrenana sy ny lalam-pividianana no antoka any amin'ny fanomanana fividianana eken'ny rehetra. Vola Ravavy sy Tsiry Rakotoarson. Manohana ny fanovana ny lalam-pandrenana sy ny lalam-pividianana ny hery politika mitambatra na ny HPM. Mananontany korotana aorian'ny fividianana ny tranga misy eto amin'ny firenena araka ny fijerin'ny professeur Ralson Roger, mpitarika ny hery politika mitambatra. Tsy ahafahana manomana fividianana eken'ny rehetra ny lalam-pividianana sy ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana izao araka ny fanazavany. Izay fividianana atao eo zany ka mbola io le lalàna amin'ny fividianana io no eo lalam-pividianana misy zany dia ahinany sy ny tsy filaminana aorian'ny fividianana. No zany dia raha nasitsiny tokoa raha ovana eo lalàn'ny fividianana io ary mazava ho azy keo fa tsy maintsy atao kosa anatsarana ny lalam-pandrenana izay misy. Hitantsika fa maro ny voarakitra amin'izy ireny tsy voahaja mihitsy ka mampatahotra ihany ny hoe anaovana fividianana amin'io lalam-pividianana misy io. Izay moa mahatonga ny olona mitaky foana hoe andao ifampidinika isy ny fanamboarana n'io lalam-pividianana io ary izany dia azo atao tsara ny manangana ohatra ny hoe antenimera mpanao lalam-pandrenana ny na assemblée constituante izay amolavolany lalam-pandrenana sy ny lalam-pividianana mba amin'izay fotoana izay dia izay lany eo dia mba lany tsara ny fomba demokratika ary tsy misy tsony le hoe crise ao aorian'ny fividianana fa mba ilamina zany ny mpitondra ao anatin'ny 5 taona manaraka. Assemblée constituante izay tokony hiasa tsy mihoatra ny 12 volana araka ny hevitry ny professeur Ralson Roger. Heverina angamba fa tonga amin'ny fotoana mba tsy maintsy iarahana midinika amin'ny latabatra boribory dia irosona amin'izay izay fepetra ho tapahana amin'izany iarahany be sy ny maro manapaka iny ka rehefa lany be sy ny maro hoe izao zany hitondrantsika azy dia azo atao ny manatanteraka an'iny ao anatin'ny fotoana izay mamety azy fa tsy mihoatra kosa angamba ny hoe 12 volana fa tsy maintsy izay ihany fepetra tokony azo ekena amin'izay zavatra izay. Araka izany, mialohan'ny hirosona amin'ny fividianana, mitaky ny siny ny fifampidiniana eo amin'ny hery politika samihafa eto amin'ny firenena ary ny fanovana ny lalàna fototra lalam-pandrenana sy lalam-pavidianana ny HPM.